Amaky sy hain'ny tenin'Andriamanitra sika tompoko, izany dia ho hitantsika eo amin'ny Rota toko faha-efatra andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Rota toko faha-efatra andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa tafakatra teo am-bavahady Boaza ka nipetraka teo, dia indro nandalo ilay havana mahavitra voalazany, dia hoy Boaza, ranon'rio, mahity kely ange mipetraha eto. Dia nanantona izy ka mipetraka. Dia nakafoly lahy tamin'ilay olona tao an-tanàny Boaza ka nanao hoe, mipetraha eto ianareo. Dia nipetraka ireo. Dia niteny tamin'ilay havana akaiky izy ka nanao hoe, Naomi izay niverina avy tany amin'ny tany Moab, dia mivarotra ny tany izay any Elimeleka rahalahintsika. Ary izao ny kiasa-pandrianao hoe, vidio eto anatrehan'izay mipetraka eto sy eo anatrehan'ilay olona amin'ny fireneko izany. Raha hanavitra ianao dia voty, fa raha tahiny tsy hanavitra ianao dia lazao amiko mba ho fantatro. Fa tsy misy tokony hanavitra afa-tsy ianao, ary izao ny manarakaraka anao. Ary hoy izy, hanavitra ihany aho. Dia hoy Boaza, amin'izay andro hividiananao ny tany amin'ny tanan'i Naomi, dia amin'ny Rota koa vehivavy Moabita vadiny maty no hividiananao azy, mba hamelo-maso ny anaran'ny maty ao amin'ny lovany ianao. Fa hoy ilay havana mahavitra, tsy mahazo manavitra ho an'ny tenako aho, fa andreo mahasimba ny lovako. Avoty ihany ho anao ny ahy, fa tsy mahavitra aho. Ary ny amin'ny fanavotana sy ny fanakalozana teo amin'ny Israely fahiny hamafy ny teny rehetra dia izao, nesorin'ny lehilahy ny kirarony ka nomeny ho an'ny namany, dia vavolombelona ho amin'ny Israely izany. Ary hoy ilay havana mahavitra tamin'i Boaza, vidio anao izany, dia nanaisotra ny kirarony izy. Ary hoy Boaza tamin'ilay olona sy ny vahoaka rehetra, ianareo ny vavolombelona androany, fa efa novidiko tamin'ny tanan'i Naomi izay rehetra ny Elimeleka, izay rehetra ny Kiliona sy Malona. Ary Rota koa, vehivavy Moabita vadiny Malona, dia lasako vadiko hamelo-maso ny anaran'ny maty eo amin'ny lovany, mba tsy ho faty-maso ny anaran'ny maty eo amin'ny rahalahiny sy eo amin'ny vavahadiny fonenany. Ianareo ny vavolombelona androany. Dia hoy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny vavahady sy ny lohoniny, eny, vavolombelona izahay. Ataon'i Jehovah tahaka ny Rahely sy tahaka ny Lea anie izay vehivavy efa ho tonga ao an-tranonao, fa izy roa vavy no nanangana ny tranon'ny Israely. Ary aoko ho lehibe any Efrata anie ianao, ary alaza ny Betlehema anie ny anaranao. Ary ho tahaka ny taranaka farezana izay taranaka Tamara tamin'i Joda anie ny taranaka ao avy amin'ny zanaka izay omeny Jehovah anao amin'ity vehivavy ity. Filazantsara ny soratan'ny Lioka, toko faha-efatra amby roapolo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra amby roapolo. Ary Efesianina toko fahadimy, andininy voalohany hatramin'ny sy faharoa. Lioka toko faha-efatra amby roapolo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra amby roapolo. Ny epistily ho an'ny Efesianina toko fahadimy, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ary indreo nisy sy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany hankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho 80 stadio raha any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjohy izy. Raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy, dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no azoniny mba tsy hamfantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resahanareo ity ampandehanana izao? Dia nijanona sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namaly ka nanao taminy hoe, ianao rery va ny vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy,
zavatra manahoana moa izany. Ary hoy izy roa lahy taminy: ny amin'i Jesosy avy any Nazareta taminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anaty an'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolorany lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy anamelohany azy ho faty sy ny nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nantenainy efa izy no ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na very hevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilasa, fa efa nahita anjely misy eo kosa izay nilaza fa verina izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nakany amin'ny fasana, ary nahita arak'izay nilazainy vehivavy, nefa izy tsy hitany. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo, dia ny nanolorany tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho hanitra ankasitrahana hamonjy atsika. Ray Masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsika tsangana riavako antanteraka ny hira izay voalahatra ny fafana ialohavan'ny afatr'Andriamanitra izay ampitan'ny mpanompon'Andriamanitra ao amintsika. Vavaksika to misaotra indrindra Andriamanitra tomponay eo fa nomenao izao alahady izao ny Dorcasy, alahady ahafahanay miresaka ny atao hoe toetra tsara sy ny fanavotana nataonao. Enganery Tompo ka hitondra soa anay rehetra izany alahady natokana ho anay izany. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Isaorana Andriamanitra rain Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy, ny fitahim-pahavelomana ary ny fitahim-pahasoavana. Nomeny antsika amin'izao alahady fa 2 ny volana Aprily 2022 izao. Ho aminareo mandrakariva ry havana ny fiadanana avy amin'ny tompontsika. Ny boky horaisitsika androany dia izay hita sy novakiana tamintsika teo ao amin'ny Efesianina. Efesianina 5 ny 1 sy ny 2. Andeha averintsika ho vakiana indray izany. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho hanitra kasitrahana hamonjy antsika. Anisan'ny taratasy nosoratany
apôstôly paoly tao an-tranomaizina zany ry havana tsy nosoratany fotsiny ho an'ny mponina tao efesosy nefa izany teny zany fa nosoratany indrindra koa ho an'ny jiosy sy ny jentilisa eny fanady asika malagasy koa aza ry hava-malala ao amin'ny tompo andeha ho zaraintsika roa avy hatrany ny tiana ambara etona ny voalohany fanahafana any Kristy fanahafana any Kristy maniry koa raha maniry apôstôly paoly ry havana ny mba hanahafatsika any Kristy ka nanokana ny fotoana lavalava mihitsy ny filazana izany toetra tsara izany ho antsika Jesosy Kristy dia Andriamanitra feno ary olombelona feno ihany koa izay maha olombelona feno azy izay ny tian'ny apôstôly paoly ho tahafitsika ity Efesianina 5 ity 1:1-2 dia mamitina indrindra ny voalaza ao amin'ny Efesianina 4 izay mitanisa ny toetra tsara tokony hananan'ny kristianina dia toraka izany ihany koa ny voalaza ao amin'ny Efesianina 5 manomboka eo amin'ny 7 voatanisa ny mpanoratra ho avokoa ny andinindininy tokony iainantsika amendrika atsika eo anatrehan'ny tompo ho indrindra mantsy ny apôstôly paoly manao hoe esory ny lainga samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo ialao ny famitahana olona sy ny fanosorapotaka azy tezera fa aza manota fa asany devoly ny fanaovana loro-po aoka tsy ho tratrany masoandro miletika ny fahatezeranareo mila zany marina amin'ny manodidina anao aza mangalatra fa samy mikely aina miasa anatsara ny fiainany avy amin'ny asa rehetra mety izy ianao ho avaozin'ny fanahy fa aza miaina amin'ny amafisan'ny fonao fotsiny aza miaina ao anatin'ny fahamazinany saina aoka ianareo homenatra ny tenanareo satria tsy mahay manaja ny mahizy anareo ka miditra amin'ny fijejejona izay mandoto ny tenanareo ka lasa maizitsaina ary maizina hatramin'ny fanahy izany toetra tsara izany dia tsy nomeny Jesosy Kristy anareo fa ialany sy tsy tiany ho tenenina akory satria tsy mahamendrika ny olo-masina izany ary dia manamafy ny mpanoratra fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'ny Kristy toy ny mpanompo sampy ny miaina ao anatin'izany rehefa malala ao amin'ny tompo ohatra tsara tokoa nomeny Jesosy Kristy atsika teo amin'ny fiampangana azy tamin'ny fampijaliana mafy teo amin'ny lalan'ny hazo fijaliana ohatra fotsiny nororana Jesosy Kristy nasiana totoondry nasiana tahamaina nasiana satroka tsilo nasaina nitondra hazo fijaliana nokapohiny noesohiny nefa tsy namaly izy niany zavatra novaliany dia hoe marina fa zanak'Andriamanitra ny tenako tsy nampianarina maly ratsy tokoa mantsy itsika ry havana fa hoy ny tompo hoe ay ny famaliana nampianarina anginy isika eo anoloan'ireo izay mepanga ny tsy marina fiampangana tsy marina ataon'ny olona amintsika ireny nampianarina isika hivavaka ho an'ireny olona miteny ratsy atsika ireny reny toetra tsara ireny ry havana dia nanabeazana atsika indrindraindrindra tany am-piangonana ny fiangonana mantsy dia natao hitaizana ny olona ho mendrika hanana fitondratena mifanaraka
amin'ny maha-kristianina. Ny sampana rehetra ao aminy dia natao indrindra hitezana hananana fanahy ny fahendrena, fanahy ny fitiavana. Ary izany fanahy ny fanendrena sy fitiavana izany dia tsy mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra. Haitsika tsara tokoa mantsy fa tany amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra isika dia nampianarina ny fomba fiaina tsara ary ny fahaiza miaina ambony ny fahalalana ny Baiboly. Ho indrindra mantsy Paoly ny atao hoe mino dia izay rehetra manana toetra mendrika ka tafaray amin'ny Kristy, na jiosy izy na jentilisa. Ny atao hoe mino dia izay rehetra manana toetra mendrika ka tafaray amin'ny Kristy, na jiosy izy na jentilisa. Notantaraina tamintsika teo ry havana ny atao hoe toetra tsara tokony hananan'ny kristianina. Fa ny tapany faharoa kosa dia ny hoe hatraiza ny finoantsika miatrika ny fanavotan'ny Kristy. Hatraiza ny finoantsika miatrika ny fanavotan'ny Kristy. Inona moa no atao hoe fanavotana? Ny atao hoe fanavotana dia teny avy amin'ny hoe avotra. Ny avotra matetika dia na vola na zavatra. Ny nataon'i Kristy eto dia tsy zavatra na vola, fa ny tenany mihitsy no natolo ny ho avotra anafaka anao, anafaka ho ahy amin'ny fahefan'ny ota, amin'ny fahefan'ny ota. Nataony ho fanatitra ny tena no fampitonia pahatezerana an'Andriamanitra. Nataony ho fampitonia pahatezerana an'Andriamanitra ny tenany, satria tezitra tamintsika ny Andriamanitra noho ny ota nataontsika. Nataon'Andriamanitra niatra tamin'ny zanany lahy tokana ny fahatezerany teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahatezerany tokony hiatra amintsika olombelona. Zava-dehibe zany ry havana ary tsy tokony ho adinonana ovinana oviana. Tonga avotra ho antsika ny rahan'i Kristy, koa ny finoana no antoka tsara indrindra andraisantsika izany. Ny finoana no antoka tsara indrindra andraisantsika izany. Noho izany aza manamelo tena itsony ary inoy fa ny ota efa vita dia efa voavelan'i Kristy. Ny ota efa vita dia efa voavelan'i Kristy. Ny anjaranao zany dia inona? Ny anjaranao dia miaina, ny avotra efa natolotra, ary koa manatsara ny fiainanao amin'ny toetra tsara efa nambara tamintsika teo. Raha manaiky ny fanavotan'i Kristy ianao dia tsarovy fa izy no mpandresy voalohany talohanao. Ny azonao atao dia ny maka tahaka izany fitiavana nasehony izany, ary manaiky koa hiasany ny fanahy masina, satria tsy ho tonga amin'izany isika raha tsy manaiky ny asa ny fanahy masina. Ko ankehitriny ary mety ezy ho mpandresy miaraka aminy, mety ezy ho mpandresy miaraka aminy. Naka ny toerantsika izy dia nahafantatra izay mety hanjoantsika. Fantany avokoa ny manjoan'ny olona rehetra ne. Ohatra, nona, mangetaeta, mangirifiry, maharary. Eny fa raha dia sanatry tratran'izany corona zany ary isika dia tsarovy Jesosy Kristy. Tsarovy Jesosy Kristy fa tsy mandao izy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Ny fanavotan'i Kristy ny mpino no andraisana ny famonjena sy ny famindram-pony. Izy no mpanalalana koa miorena amin'ny finoana noho ny fanavotany. Raiso izy ho tompo ny fiainanao. Ho indrindra mantsy izy manao hoe
izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona 4:20 andininy fahaenina. Rehefa malala ao amin'ny tompo, tsy azontsika ho azy arak'izany ny fanamarinana eo anatrehan'ny tompo, fa tsy maintsy mino aloha isika, mino ny zanaka malala izay nataony ho fanozonana ho famonjena antsika, izay nataony ho fanozonana ho famonjena antsika. Dingana tsy maintsy ataony izay te ho marina sy tsy te anatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ary ny mandray ny finoanan'i Kristy Jesosy ao anaty fony. Ny mino miorina amin'ny fanavotan'i Kristy ry havana dia lasa fanazavana ny hafa, lasa fanazavana ny hafa, ary izay manaiky ho fahazavana dia manoro lalana ireo izay mitoetra ao anatin'ny maizina. Mety zary ho fahazavana hanazava ny olona rehetra ianao. Androany ry havana dia voalaza teo fa hoe natao ho alahady ny sampana Dorcas manerana ny Madagasikara. Ny Dorcas dia miezaka hanazava ny hafa amin'ny alalan'ny asa ataony amin'ireo manodidina azy. Koa mamelary ianao hiresaka fohifony amin'ny Dorcas. Marina fa vitsivitsika izao, nefa ny vitsy ihany no tonga betsaka. Ny Dorcas dia mivory isaky ny talata ary dia manana ny andro fialan-tsasatra ihany koa izy. Misy fandalinana ny soratra masina ao amin'izany fotoanan'izany ary mizara fampianarana. Ny fizarana ny tsara sy ny tokony atao ao amin'ny fiainana andavanandro ao an-tokantrano dia tsy adino ny Dorcas ary dia tsy adino koa ny fitsinjovana ireo sahiran-kirana ao anatin'izany fikambanana izany. Manana fikambanana 4 karazany izahay amin'ny fiangonana, izay le atao hoe 4 trano. Trano Ambavady Mitafo, Ambotately, Ambodinandohalo ary Faravohatra. Inona ny ataonay amin'izany? Fitsidiana ny Kamboty, Topaza ohatra Ombopotsy, fitsidiana ny Marary hoditra any Manakavaly, fanampiana ny Maseur Mamre izay manana ankizy karakaraina maro, fanampiana ny mpianatra ao Ambodinandohalo ary ny fanampiana ny mpianatra mpitandrina ao Ambatonakanga. Manana fivoriam-be mihitsy izahay isaky ny 4 taona izay hanovozanay fampianarana betsaka amin'izany. Ary hitsorona aminareo fa tany Antsiranana izahay raha nanao filaharam-be dia nitsiriritranay ireo vehivavy silamo. Amin'izao fotoan'izao dia renay fa nisy vehivavy silamo niala tamin'ny mahasilamo azy ary dia lasa mpitandrina izy amin'izao fotoan'izao. Zava-dehibe zany ry havana. Misy ireo efa-trano natsanganay hitezana ohatra ao Ampandrana, Tabita ny anarana, fandraisana ny taratasin'ireo vehivavy mila vonjy sy manana olana eo amin'ny fiainana. Misy koa Moramanga ny Akany Gazela, fitezana ireo ankizivavy mitady hibriko amin'ny lalana tokony alehany. Ary ny any Antsiranana dia nangataka mihitsy hoe mba hasivo akany anankiray aty aminay. Efa nanorina akany ihany izahay ara-sitrapon'Andriamanitra dia ho tokanana amin'ny septambra ho avy izao satria ny ambanindriana no vita. Ry vehivavy havana, tsy natao an'ny antitra irery akory, tsy natao an'ny antitra irery akory ny Dorcas,
fa natao indrindra ihany koa ho an'ny tanora. Misy hirantsika izay ao amin'ny firana vokovokomanga atsika izany firana izany, izay moatr'izao ny tonony hoe ny fombola vao ry tanora no angatahiny Jesosy, izay tsy mba namalazo fa vonina anao ny soa, vonina anao ny soa. Ny vehivavy Dorcas dia miezaka hanao ny soa, noho izany miantso anao ny tompo, miantso anao ny tompo, ary dia tongava manatevin-dara anao amin'ny Dorcas fa hiaraka hideran'ny tompo isika, hifaly noho ny fanavotany ary koa anao soa an'ny hafa ihany koa. Ho an'Andriamanitra tompony asa irereny ny voninahitra. Hiarivavaka isika toko. Tompo, ny resaka momba ny fanahafana anao sy ny fanavotana nataonao izay androany. Omeo ny herin'ny fanahy masinao izahay mba hiainanay amin'izany hanasoavana ny hafa ihany koa. Misaotra Tompo. Amen.